soa eto amin'ny Sarady indray tompo-klasy toko-vavy ary manasanao mitiavana ny zoe hatramin'ny farany. Hitsangatsangana ety Alasoa isika amin'ity indray mitoraka ity. Rehefa hitotra mpizahatany aty amin'ity faritra Alasoa aty indray zany zao a eto no miainga nahoana no eto no miainga dia aty ihany koa no tonga natonga ilay safidy hoe eto Alasoa no tomboka dia betsaka zany ny faritra manodidina ana Alasoa fokontany izay manana maha-izy anazy ahitana zavatra betsaka fa tsy araka ny eritreretan'olona hoe rehefa vao miresaka Alasoa dia tsy maintsy makany amin'ny fasan'Andriamanelo na hoe ny doan'ny Rafoy fa misy zavatra hafa dia izay no ezahana asongadina androana dia izay koa naseho anareo hoe manana lanja n'ity faritra ity eo miresaka na ny ety ambanivohitra izay aseho anay ny vahiny sy ny mpizahatany izay miaraka aminay rehefa mandeha amin'ity faritra ity. Dia Rosary ny dia tontolo ambanivohitra tokoa satria dia ireo zava-maitso sy rivotra madio mandrakitra ny tontolo manodidina. Vetiver akora fototra hodina ho an'ny mpanao asa tanana notsidiana teto. Mahavariana fa sady mafy ny tsara ny vokatra vita. Ity zany mbola tanora fa raha antitra izy lava be mihitsy zany. zany manakobana dia rehefa avy nandalo fikarakarana ny vakana ny vetiver dia amin'ny fandrariana azy amin'izay miaraka amin'ireo akora fototra hafa. no mampiavaka anareo zany amin'ny mpanao asa tanana hafa rehetra satria nareo ao anatiny dia mpikambana ny kotanana izay mametraka an'ilay hoe fizahantany maharitra. Izay indrindra le voalohany indrindra aloha le rafia naturel tsisy manao naturel firy zany eto fa izay no nanao azy voalohany dia avy eo indray nahita an'le vetiver zany zay ka ty vetiver ty raha zao produit hitanareo zao tsisy manao an'io mihitsy fa zay rery zany manao an'io zay zany no tena anisany mampiavaka anay dia anisaka mampiavaka anay koa le client zany tonga dia zay ilain'le client miteny aminay le client hoe mila noatran'izao zay mety ho vitanareo ve dia manome fotoana anay izy hoe hatramin'izao zay dia ale amin'izay. Zany hoe nareo zany tsy mampiasa akora fototra ho simbasimbaina fotsiny na isy vidy na tsisy vidy fa zay le mahatonga le fizahantany maritra mankony hoe avy hatrany dia zavatra tonga dia azo antoka fa isy vokatra le atao. Zay indrindra sady anisan'le fiarovana an'le tontolo iainana satria zay tsy mampiasa hazo mihitsy zay zany ny exigen'ny kotanany vazahanay hoe tsy mampiasa le zavatra ho simba na zany fa dia io vetiver io fotsiny no miaraka amin'ny coton fil coton zay no ampiasany zavitany zavatra navitana so zavatra rehetrarehetra hitanareo zao ary izy io zay zavatra mampagary hitanareo fa tranona fody ary afaran'ny vazaha aminao hoe anaoveny zao zay zany hoe au fur et à mesure ny besoin client zany nanaovanay an'le zavatra ary saika sur commande daholo le izy fa zay tsy manao zay zany tena anisany mampiavaka mihitsy. Nareo zany anisany atao hoe mamboly ihany koa zany zay zany zao eto tanàna eto fotsiny dia efa misy any hectare maro reny hitanareo ohatran'ny vero reny zany vetiver daholo dia manana olona koa zay tsiro mandeha dia tanàna be dia be zany efa le olona ao tanàna zay koa anisany mampiavaka anay satria zay koa zany manome asa ho an'le olona ao tanàna ohatra eto fotsiny zao ato zany zao efa misy piasa 9 raikitsy dia mbola mampanao ho any ivelany zay arakaraka le commande be dia be manao an'le tenina ihany koa zany dia mahampamboly zay ho any ivelany misy any hectare maro mihitsy satria izy ty tsisy manana lafo be mihitsy
fakana vetiver dia zay koa zany anisan'zay no tongana hoe izay mihitsy no mamboly azy satria ilaina koa le qualité-n'le vetiver fa ndraindray manko izy io mahatratratra any amin'ny 2 mètres any ny lavany rehefa tena tsara ianao manao azy zany hoe nahao zany a dia mametraka an'le hoe asa kalitao vita tsara kanefany ao anatiny fiarovana ny tontolo iainana zay indrindra ny tena katsahanay zany satria ekotana moa zany zay koa ny azy nitsakakeviny hoe manaja ny tontolo iainana sy zavatra vita kalitao dia nilozanay ny mpanao asa tanana avy eo fa nanony ditany anaty sany azony tamboly izahay mahavariana hitondrana mpizahatany ety Antsara fokotanina kafy zany faritra ray ao anatin'ny commune Alasora dia araka ny fahafantarantsika anazy moa ny commune Alasora zany commune rurale zany efa aty ambanivohitra dia izay indrindra ny hoe anisany apahany tsy ny asongadina an'ireo mpizahatany hoentinay amin'ity faritra ity hoe misy mampiavaka an'ity toerana ity anisany hoe manasongadina amin'ny malagasy anisan'izany ohatra ny hoe famboleny tsika mahafantatra hoe tia mamboly ny malagasy dia ankoatran'izay koa ahafahanay manazava zany fitondrana azy ireo amin'ny tamboly ohatran'izao mahetika misy olona mamboly poireau salady misy ihany koa ny karazana voly ohatra ny hoe voatabia dia eo ihany koa ny mangazo reny zavatra reny zany analalotanay anazavana azy ireo hoe manalanja be dia be amintsika malagasy indrindra ty ambanivohitra ny ankotrany na mangahazo io na vomanga indrindra misy lanjany koa mifandray amin'ny kolotsainantsika eny fa hoe na dia nampijirina reny zavatra reny ohatra ny hoe amin'ny vomanga zao nampijiriny nefa na lasa voaray ao amin'ny kolotsainantsika ilay izy raha misy olona maty zanaka dia mamboly vomanga satria mampiseho le fitohizany eo amin'ilay taranaka zany le izy dia ohatran'izay satria le vomanga manko raha jerena dia hoe le fakany mampiseho an'le razana fahiny ane raha ohatra ny hoe ny fakany vomanga ny asorinao na le niangany iny voalohany mihitsiny dia tsisy ninona tsony tsy mety maniry tsony le izy fa raha ohatra ny hoe le sampanany izay mampiseho le zanaka tsorina sy taranaka no asorina dia mbola afindra dia mbola maniry foana zany rehefa mbola eo zany le taranaka le fotsitra ny aviana mihitsiny dia zavatra ohatr'izay anisany hoe mampiseho manasongadina ny kolotsainantsika dia aty amin'ny faritra ohatr'izao ny afahana manaroatra mampiseho an'le izy satria hoe mandalo tsaina dia misy vomanga dia mazava tsy afaka azavaina le izy hoe iza mahakotra anazy fotsiny zany fa tsy le izay lanjany eo amin'ny kolotsainantsika izay izay tokoa ilay antsoina hoe malagasy manana izay mampiavaka azy eo anivon'izao tontolo izao ary tena mbola voatahiry ao anatin'ny tontolo mpiarahamonina izany ankehitriny indrindra fa ny ety ambanivohitra ary ao ange ny kolotsaina raiketiny tao-trano hoe eto Angavao misy atsika anatin'ny commune rurale ny Alasora foana fa matanantsika riapitery Ambodivondava dia ahitantsika misy hoe tena mbola ty ambanivohitra satria na le tao-trano arany araka ny ahitantsika nazy zao le olona mbola mampiatra an'le hoe aty atsinanana tsy asiana varavarankely fa ndrefana daholo ny fisokafana miditra ao-trano zay moa no anisan'ny mahatonga antsika eto ampovoantany atsiana hoe zareo miaka-andrefa varavara satria avy any andrefany re zao anisany hoe mbola hita mihitsy zany tena mbola miaina fiaina ambanivohitra aty ankoatran'izay koa eto amin'ny toerana misy atsika eto mahatazana manodidina rehetra akafy izay avy nalovantsika teo nahitana ny resaka vetiver mahita tsika teo araka ny resaka teo Ambodivondava mahita ihany koa tsika ny Analamanga avy aty lovana Antananarivo dia asongadina ihany koa fa misy ny tambary izay manodidina Analasora hitantsika tsarina eto dia efa manomboka mijinja zao ny olona dia reny koa asongadina vahiny satria mahita koa tsika manodidina eto toerana hoe rehefa vijinjain'ny olona ny vary dia tsy hoe alaina fotsiny le vary iny dia vita le akotry zany no tontona rehefa avy eo fa azo ampiasaina daholo ny akoatran'izay ohatra ny hoe mololo izay eto hitantsika eto akaiky eto dia ampiasain'ny olona ihany koa na omenany omby na anaovana zavatra hafa ampiasaina amin'ny asa tanana koa ohatra le anesy zany ao anatin'le fizahantany maritra songadinana vahiny hoe tsy zavatra very tsy tokony zatra ho verivery ary tsy mivahiny ao fa na isika malagasy ihany koa hoe tsy misy zatra tokony ho verivery fahatany satria azo ahodina foana izany dia mahasoa antsika foana dia izay anisany asongadinay rehefa tonga aty amin'ny faritra ity efa ely ity tambobe ity ny teto nefa indro fa mbola mijoro ve ka mahataty ny toetany sy ny toetrandro ety avoantany ny ampalibe tena maniry tsara tokoa ka
tanimbomangy ity nolalovanay ity ary afakely ny fomba fambolena azy. Dia nananky any avoana tety loasa ny tsakritrala tonga teny an-tsaha feno ahitra saingy ahitra manakambara mampatsiahy fomba fanao taloha teo amin'ny taolo fahiny mantsy. Voninahitra be dia be ny olona maniry azy mazava voninahitra izany dia tamin'ny andro fahiny tony mihitsy ny vony mahitsika voninkazo ohatra dia ity ilay voninahitra izany hita ty an-tsaha ohatran'izao tony no mena ny ray aman-dreny fahiny dia izay ny hoe manome voninahitra dia tena hoe voninahitra rabaka tiny dia izay anisan'ny zavatra songadinay any vahiny izany dia satria koa izy tony teo amin'ny lafiny tantara nampiasaina ankoatra hoe maro-boninahitra mena miaramila ity izany ilay marika hoe nomena voninahitra ilay olona anankiray dia izany anisan'ny zavatra mahafinaritra ny vahiny mahafantatra anazy dia ampahafantarina antsika rehetra ihany koa. Fizany tamaritra moa ny tanjona ka dia fahita taratra ety ny fampiasan'ny mponina ny takelaka zonangovo avy amin'ny masoandro. Tsy lavitra fa ny vanila kaiky eo ihany ny sompotra trano boribory mbola ampiasaina hatramin'izao. Lavitra ny dia maharitra adiny roa sasany eo no hitondrany mpizahatany ity alasora ity. Dia manarakara be mandray elakelatra indray avy eo dia tafavoaka ny arabe indray ary mandalo ireo toera-manatantara mampiavaka analasora. Teto no ny angana ary eto ihany koa no atongavana. Lavitra ny lalana saingy tsara dia izay dia ity satria sady niala ny tavatavana andrenivohitra no nivoaka ny rivotra madio ambanivohitra. Dia nizotra moramora namonjy fodiana. Mankasitraka anao ny araka taminay ary amin'ny herinan'io dia eo ambany indray fotoanantsika. Oliana tokoa ianao satria betsaka ny zavatra tsy nampoizina nitondran'ny ekotanana ny tsara dia tamin'io. Mandram-piony indrindra rary soa tompoko.